Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia tezitra mafy madamy Medgera atao an-dakilasy satria nykotaba tsy ankijanona tsy hainy teneniny reto ankizy izay nampianariny. Vokatra izany dia nosaziny reto ankizy ary tsy afaka nanao fakan-drivotra afa-tsy tovolahy kely anankiray antsoina hoe Ricardo. Anisan'ny zavatra tena tiany Ricardo tokoa mantsy ny fakan-drivotra, saingy ny nampalahelo ilay tovolahy kely dia izao: tsy mba nisy orakoraka sy antsoantso ary fifaliana-nkizy ny tsena azy tamin'io fotoana fakan-drivotra izay nivoany avao an-dakilasy io, fa fahanginana no nanodidina azy. Ary dia nipetra-drery nakasainy Ricardo afaka minitra vitsivitsy. Tamin'izay indrindra no avy nanantona azy madame Medgera, sady nitsikitsiko no nanafisafony lohany ka niteny hoe: afaka mangataka zavatra anankiray amiko ianao Ricardo satria mpianatra mahafinaritra tena fakatahaka. Taorian'izay dia natompon'ilay kely tany an-dakilasy ny masony ary notondroiny ireo mpianatra tao an-dakilasy. Inona ho ianao no nitranga? Minitra vitsivitsy taorian'izany dia indreo fa nibosesika nivoaka reto ankizy rehetra mpiara-mianatra tamin'ny Ricardo. Faly sady nankasitraka ny fitiavana sy ny fahendrena nasehon'ity tovolahy kely ity satria afaka nanao fakan-drivotra indray izy ireo. Ary nanomboka hatreo indray ny fifaliana sy ny orakoraka izay niarahany ombona. Nanova ireto mpiara-mianatra taminy izany toetra tsara nasehon'ny Ricardo izany. Lesona ho antsika koa izany rakizy ary tsy ho an'ny ankizy ihany fa ianao lehibe ihany koa. Ny fijoroantsika ho modely tsara, maneho toetra tsara eo anatrehan'ny mpiara-mianatra sy ny mpiara-monina dia misy hery miasa mangina hanova azy ireny akatahaka ny tsara izay asehonao ihany koa. Ary ny tena mahafaly dia ny ara-mifaly amin'izy ireo. Tsy eto an-tany ihany rakizy tsy eto an-tany ihany ry mpiaino namako rehefa maneho ny toetra tsara araka an'Andriamanitra ianao, fa hiara-paly amin'izy ireny isika any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay ny fidian'Andriamanitra honenantsika mandrakizay. Dia ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mba hampirisika antsika hizotra sy hisafidy amin'izany lalana tsara izany? Hoy izy hoe: mandehana ny fahendrena amin'izay eo ivelany ary araoty ny andro azo anaovantsoa. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamosira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosiana 4:5 sy ny 5. Amen. Sanandro mofinaina rasoavampo fazamalaina fartomotrany andriza. Sainakuzai paluita visai kelu menau anuvafu sai mitsimla nyuri unsimbilina fatu veja kuri sayata dan uladinina asa sefitana antukupihira akamlo
ratsy overitsakory zay ata nyandro mbola dinina aiza zay vitana aiza zay vitana aiza zay vitana. Harena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. Fivaliana trano no iarabananao manaraka ny fandaharana eto amin'ny AWR. Fandaharana ara-pahasalamana no arahanao zao, koa dia mirary indrindra mba handraisanao soa ny fiainoana ny fandaharana. Manasanao ary ankafy ny fiarahantsika hatramin'ny farany. Tsara. Efa bolana mahery zany zao ty gibondritiry Clarisy a. Indra sazy mekarandray ary etso jerena ny lanjandry tena tsara. Mitombo lanja ara-dalàndry. Midika zany fa mitombo tsara ihany koa ny zaza ao kibo ao. Dia toy izao trany aky ny finanana an'ireo sakafo mahasalama sy mety ho amin'ny vehivavy bevoka. tsy adiniko mihitsy zany dra sazy fa hitako tena mahasoanay mianaka mihitsy ka. Dia aleo amin'izay indreo mena fanafody fisorohana tazomoka. Aty amintsika mantsy faritra be tazomoka. Ay! Dia isaky ninona mihinana azy ity ra sazy? Eo anelanelany 5 bolana ka hatramin'ny 9 volany kibo no mihinana ody tazomoka indroa-taona ny vehivavy bevoka. Ka atao melanelana 2 volana ny fihinanana azy. Dia tsy ho voan'ny tazo tsony a zany. Rehefa voatsindro ny moka mpitondra tazomoka kosa ianao dia mety ho voe. Saingy mampihena ny fahasarotan'ny aretina ny fihinanana ody tazomoka raha sanatrika mitrango izany. Aiza moa no alalana izany raha tsy misafy ety amin'ny tobo-pahasalamana. Ny fikarakarana azo, ny fahasalaman'ireny sy ny zaza vao ara-maso tsara. Mino aho fa ny tanjon'ireny rehetra rehefa mitondra voka izy dia ny mba ho salama, tsy eo ampitondrana voka ihany anefa fa indrindra rehefa eo ampiterahana mba hiteraka hierendoza. Samy salama zany ny reny sy ny zaza. Isan'ny miantoka betsaka ny ahatrarana izany tanjona izany ny fisafona ara-dalàna raha ny fanazavan'ny mpampivelona miora Rakotoarsoa tamin'ny fandaharana teo aloha. Inona avokoa ireo tombontsoa azon'ireny mitondra voka amin'ny fisafona. Dia eo arahantsika vetrany ny fanadihadiana nataony namana Rilahy. Mbola miaraka amin'ny sage femme Rakotoarsoa mioratra ny fandaharana ara-pahasalamana ato amin'ny AWR. Miarahaba tompoko dia mankasitraka amin'ny fiarah-miasa. Miarahaba ny mpiainantsika dia miarahaba koa ny namana Rilahy. Tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa dia niresaka mahakasika ny fisafona isika rasazy. Ny famaritana ny fisafona, ny atao mandritra ny fisafona, ny fotoana tokony andehanana amin'ny safo. Mba azonao lazaina ve ny tombontsoan'ny fisafona mba handresy lahatra ny reny? Tena misy tombontsoa be mihitsy hatramin'izay ngambany dia hiteny amintsika mihitsy aho hoe hatramin'izay dia mbola tsy nisy olona hoe matiantoka nanao fisafona ara-dalàna dia matiantoka hoe tsy nahita tombontsoa. Fa ny tombontsoa dia hoe herindoza ny fiterahana. Any foana manko indraindray no mampisalasala antsika ary iza moa ireny mitondra voka tsy mitaintaina, tsy miasa saina hoe anahoana ny hatrehako fiterahana, anahoana ity zazakely ity. Fa rehefa manara-maso tsara isika, manara-maso amin'ny fisafona ara-dalàna tsara dia mahatoky ary mametoky ny rasazy na ny mpampivelona na ny dokotera izay manara-maso antsika fa izotra ara-dalàna ny fiterahana satria tsy mahita olana. Raha sanatria raha misy olana dia izay mahatsara n'ilay hoe any am-pisafona dia sorohana avokoa ireo mety loza ary atao ireo fitsaboana izay tokony ilaina. Ny tombontsoa zany raha ohatra tsika ka hoe te hanana zaza irina, hitaiza zaza soma tsara, salama tsara, dia manantona dokotera, manantona rasazy misafo ara-dalàna tompoko. Ia,
Maro tokoa izay torohevitra nomendra sazy na reny mitondra voaka izay inona ary no afatrao amin'nytinana ny mahakasika ny fisafoana ho an'ny ankohonana indrindra ny vehivavy rasazy. Ny afatro dia tsotra matetika tsika dia ampanaovina analizy hoe zaho misy andreto analizy reto tokony atao dia indraindray tsika mieritreritra zavy dia tokony hanao aisy an'izany VIH/SIDA zany rasazy be dia be tsika manontany izany za rasazy sy avela mivadiko manao an'ity fa tsy syfilis zany izay fa zao fotsiny fisorohana daholo avokoa ireny fa ataovy tsara ny analizy ampanaoviny rasazy sao sanatry tsy hoe avy amin'ny fitsangajangana nazahoanao azy fa eny fa haitsika fa ny aretina rehetra dia mifindra amin'ny alalan'ny raha ka na hoe tany ampanety ara dia ny tany mety nazahoany vadinao sanatry zany dia ataovy ny fisorohana ataovy ny analizy fa mora monjena ny zanatsika reny. Ny teboka manaraka tiako tsindrinany koa dia tongava amin'ny safo ara-dalàna araka ny torohevitra omendra sazy na ny dokotera. Ataovy ara-dalàna ihany koa ireo vaksiny ampanaoviny rasazy sy ny dokotera satria miaro antsika iny miaro amin'ny tetanosy iny ka raha ohatra sanatria voan'ny tetanosy tsika amin'le tsika teraka iny dia mba voaro somatsara na ny zazakely na ianao fitaotra ny farany satria misy namana rila ny vaksiny tetanosy misy rappel anankidimy izay dia tsy vitan'le reny bevoky matetika satria rehefa teraka izy dia adininy ihany le carnet dia tsy manao rappel izy fa ny teniko fitaotra ny farany ny vaksiny mba hahafana miaro atsika mandrakizay raha vita somatsara le vaksiny rappel anankidimy. Hoano ny fer izay ihany koa matetika zavatra mety isy hoe zara sasy tsy nan'le fer fa tsy laniko le izy fa te andoha na ohatr'izao ataovy re izay fomba rehetra tafidiran'le fer aminao fa ilaina iny izay koa tsy voateniko teo miaro atsika amin'le fahaverezan-draha be loatra ny finanana fer tsy kelikely mandritry ny fitondrana voka. Ry vehivavy be voka herendoza ny tanjona masto ary toy izao hatramin'ny farany fisafoana eny amin'ny tobi-pahasalamana ahafahana mikarakara sy manara-maso ny fahasalamanao sy ny zaza ho ateraka ao. Eny ary aza tokinanga ny fahasalamanao sy ny zanakao reny mitondra voka irariana indrindra mba ho voka herendoza ny fitondran'ny vehivavy voka isorana indrindra ny pampivelona miora rakotoarsoa nanoro izay mahasoa ny vehivavy sy ny zaza malagasy isorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny fandaharana zoanitra no nanomana ny fandaharana ra-pahasalamana ao anao samy makosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ry mpiany malala fifaliana ho anteranay pastora Razafinjatovina Jean Gilbert ny miara-makalaza n'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Ny dera ny laza ny heri ny aja ny voninahitra ny fisaorana ho azy irery any. Mendrika an'izany izy satria ny famindrapony vaovao isamaraina ny mbola tsy nalany ritra antsika ary noho ny fahasoavany mbola natozo antsika. Araka ny tenin'i Davida ao amin'ny Salamy 7 dia tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy. Tsy mamaly antsika araka ny helontsika fa tahaka ny avon'ny lanitra amin'ny tany ny abe ny famindrapony ho an'izay matahotra azy, tahaka ny lavitra ny antsinanana amin'ny andrefana ny soray amintsika ny fahotantsika tsiraray avy. Indro Andriamanitra, izay namorona ny saitsika, namorona ny fotsika, namorona ny fanahintsika, dia tsy mitsahatra mampita hafatra amintsika. Tsy mitsahatra ny miteny amintsika amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana.
amin'ny alalan'ny toejavatra maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny zavaboary, indrindraindrindra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny baiboly, amin'ny alalan'ny soratra masina. Ary izany indrindra no amerimberenantsika mandrakarivany eo amin'ny jaona toko 5:7 manao hoe: dinionnareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainamandrakizay ary reny no manambara. Izany soratra masina izany dia efa nivakitsika teto ny eo amin'ny Petera, teny nambaran'ny apôstôly Petera, fa tsy avy amin'ny fisainan'ny olona fa araka ny fitarian'ny fanahy masina. Ry Mosesy izany, ry Josoa ry Samuel, ry Davida ry Solomona, ry Isaia Jeremia, ry Ezekela, reo mpaminany kely mpaminany lehibe, ry Mattio, Marka, Leuka, ry Jaona, ny apôstôly Paoly, ry Petera, ry Joda, ry Jakoba, dia ny fanahy masina no nitarika azy reny, na nindrimandry azy reny eo amin'ny fanoratana izany baiboly soratra masina izany. Izany soratra masina izany, izany baiboly izany, dia nomena antsika afantarantsika ny tenin'Andriamanitra amintsika, ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ry mpiaino malala, tiako ny mampahafantatra atsika fa ezahany Satana mba asavorovoro koa ny saitsika eo anatrehany soratra masina. Ary indro fa misy ireo atao hoe haute critique, critique de critique, fitsikerana avolenta mba hoentina anamaivanana n'izany soratra masina izany, mba hoentina hanoanana ny hevitra manao hoe tsy ry Mosesy zany nanoratra ny boky 5 voalohany, tsy Daniela izany nanoratra ny bokyny Daniela io, tsy ry Mattio zany nanoratra an'io, ary boky be dia be no soratana hoentina hanoanana n'ireny hevitra ireny. Ary indray mahagaga fa ireny ny mahaliana ny olona ny mamaky azy, mba ho fanoerana ny baiboly, ho fanoerana ny tenin'Andriamanitra, fa fanamaivanana n'izany tenin'Andriamanitra izany. Ry mpiaino malala, tsy mipetrapetrapoana tokoa Satana, fa manao zay tratry ny heriny tratry ny saina izy. Ny antony dia izao ihany, mba hahatonga antsika tsy hitodika amin'Andriamanitra, mba hahatonga antsika tsy hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny fikasan'Andriamanitra ane dia ny hamonjy atsika, ny fikasan'Andriamanitra ane dia ny ahazaotsika ny fiainana mandrakizay, fa ny zavatra dediavin'ny devoly dia ny hatonga antsika hanaraka ny devoly, hanaraka azy. Ary ny fanarahana ny devoly, jereo tsara ny Apokalipsy 2:10, resy izy tany an-tany dia nazera teto tany. Amin'ny Apokalipsy 2:20 ho avy ny fotoana izay andevonana azy amin'ny afo solfara, ary dia nitarika antsika ho any araka aminy, ho amin'izany faharesena izany, hitarika antsika hiaraka aminy ho amin'izany fahafonganana izany. Izany no masoa ny devoly. Dia anjarantsika ary no misafidy, anjarantsika ny manapa-kevitra, move isika hisafidy ny lalana izay makany amin'ny faharesena ho amin'ny fahafonganana mandrakizay. Indrisy fa mandevon'ny fahotana atsika, andevon'ny otatsika, dia hoentin'ny Satana mizity itsika isika. Ohatra nefa voapetaky ny vy mamay fa mifetraetatsika, ka zay lazain'ny Satana dia mety daholo, dia marina daholo. Ary eo indrindra no ilatsika ny safidy sitrapo mahery vaika, hamaky ny baiboly, hamaky ny tenin'Andriamanitra, mba hatakaratsika mazava ny fitiavan'Andriamanitra hamonjy atsika. Alevsary an-tsaina nidina avy any an-danitra naketo an-tany Jesosy Kristy, ny tafy ny maha-olombelona, atakaratsika mazava ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, atakaratsika mazava ny tena imasony amintsika, ny zava-kereny amintsika. Tsy inona izany fa ny hamonjy atsika tsiraray avy. Ry mpiaino malala, andeha ary isika hitodika eo amin'ny tenin'Andriamanitra, hamaky ny tenin'Andriamanitra, hamaky ny baiboly, ahita fafinaretana ny amin'izany. Jeremia mpaminany amin'ny Jeremia 5:12 dia miteny manao: hitako ny teninao ka ny hoaniko, ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravoany foko. Averimberiko manakariva zao fantany izao manao: ina moa zao ny tena fifalitsika, ina ny tena firavoravontsika. Isika samy mamaly an'izany fanontaniana izany. Ny sasany angamba dia ny fifaliana ho azy dia ny mihinan-kanina,
ny sasany angamba mifiraviravona ny fifaliana ho azy dia ny milalao zao karazana kilalao maro samihafa rehetra zao. Indrisy ny sasany angamba ny fifaliana ho azy dia ny mampijaly ny hafa sadika amin'ny teny frantsay. Ny sasany angamba ny fifaliana sy ny firaviravona ho azy dia ny mahazo vola be. Ny sasany angamba ny fifaliana sy ny firaviravona ho azy dia ny fijangajangana sy ny sisa sy ny sisa. Andeha isika hitalao amin'Andriamanitra ka ovana mba ho voaova tanteraka izany fitiavana izany loharan'mpifaliana ao antsika izany dia ny tenin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'Andriamanitra no tokony loharan'mpifaliana ao antsika, firaviravona ao antsika, fafinaretana ao antsika dia ny Baiboly, ny soratra masina. Mila mitolona mbavaka tanteraka isika mba hahatonga antsika tsy ho andevon'ny ota, fa mba hahatonga antsika mba hiova tanteraka ny go na ny fitiavana ao amintsika ao, ka ilay mahota, ilay ratsy, fahazaran-dratsy dia hiova tanteraka. Tsy vitan'ny herin'olombelona izany, tsy vitan'ny fahaizam-pahalalàn'olombelona izany, fa tsy maintsy metoraka eo amin'Andriamanitra amin'ny fitolomana mbavaka isika mba hahatonga antsika ho voova tanteraka izany fitiavana ao amintsika izany. Ko ny rariko ry-piaino malala dia ny hahatonga antsika tsiraray avy hientoraka eo amin'Andriamanitra, hitalao amin'Andriamanitra manao ovay ny fironana ao anatiko mba tsy ho andevon'ny ota itsony aho, tsy andevozy ny fahazaran-dratsy itsony aho, fa mba hitodika eo amin'ny tsara, hitodika eo amin'ny tenin'Andriamanitra, hitodika eo amin'ny sitraponao Andriamanitra, ka izany no fifaliana ho aho, firaviravona ho aho, fafinaretana ho aho. Tsy vitan'ny heriko izany Andriamanitra, tsy vitan'ny herin'olombelona izany Andriamanitra, fa mitalao ny hery avy aminao aho, mitalao ny fanampiana avy aminao aho, mitalao ny famonjena avy aminao aho. Ka manomboka izao dia mba ho tia ny teninao aho, ho tia ny soratra masina. Ary saiteny sana amin'izay miampamaminao, hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao ny fifaliako sy firaviravony foko. Ary vavaka sika. Tompandriamanitra io, misaotra midera makarazanao mandrakariva izahay, satria mbola omenao izao tombontsoa lehibe izao, afaka miaino mandry izany taridalana avy aminao izany. Izahay dia miara miteny amin'ny Davida manao hoe tao anatin'ny eloka ny torotoroana anay, tao anatin'ny fahotana ny terahana anay. Miara miteny amin'ny Joba izay milaza fa tsy misy madio zay rehetra tira behivavy. Miara miteny amin'ny apôstôly Paoly hoe tsisy marina zay na diray aza, tsisy manao ny tsara. Andevozy ny fahotana izahay, te ho afaka izahay, te hanova ny maha-izahay anay izahay, mba hitodika eo amin'ny zavatra tsara, hitodika eo aminao, hanao ny sitraponao, ho tia ny zava-masina, ho tia ny Baiboly, ho tia ny teninao. Ko manao izao vavaka izao izahay, ampeo izahay, vonjeo izahay, afao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Feo aoziona mahabo. Zaza
ivelomako atokako anao re anaovako izay sitraka. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. amorony fomadiwa yanjamanitro metezikolony fia naku na usarujanamura renilalako yanao malaliza yanza raku tirakyo itia laizannakaunani enanenelakwire lasakunandawanao ni andro sisakure siza ivelomako atokako anao re anaovako izay sitraka. tirakyo itia laizannakaunani enanenelakwire lasakunandawanao ni andro sisakure siza ivelomako atokako anao re anaovako izay sitraka. anaovako izay sitraka. anaovako izay sitraka. mahazofa endrena mahazofa alalàna fianarana sy fanabeazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina. eny ary dia tafahoanao anatin'izao fandarana fianarana sy fanabeazan'izao indray isika dia tsy hainainy tsy arabanao mpiaino ka dia ataonay tahaka mifanolotra tody zany arabo zany a ka omenay hatramin'ny akorany. indro atolotra anao ny akory madinidinika sy ny akory voafantompantina mirary soa sy ny tsara ho anao mandrakariva izahay sy ny namana naritiana zay tolorana ny araba ihany koa. tiankaravona tokoa no iaonana aminao mpiaino sy mpanaraka n'izao fandarana izao ka dia arabaiko toy ny voninkazo ianao dia ovangin'ny lolo marevaka ho lalovandreny tantely ovangin'ny atsarana sy ho tsidia ny fahamamiana. miarabanao ihany koa namana lanto aromisa joely. eny ary izay no ela andeha iroso amin'ny fandarana isika namana lanto aromisa joely nefa melohan'ny rosotsika amin'izany dia ndeha hitondram-bavaka an'izao fotoana izao sy ny zavatra izay horesahana ary miaraka mpiaino ny fandarana ihany koa isika. eny ary ndeha iombom-bavaka isika. rainay tsara sy masinindrendra izay ny an-danitro misaotranao fa mbola afaka miaona amin'ity mpiaino toy indray izahay dia raina ny anaranao ny amin'izany. misaotranao ihany koa fa mbola afaka manatanteraka izao fandarana fianarana sy fanabeazana izao mba hahafahana mifanoro hevitra. taio izao fandarana izao mba ho maro ny olona higioka tombotsoa ao anatin'izany fandarana izany. taio amin'ny fomba manokana ihany koa ity mpiaino izay manongila tsofina ity, indrindra ireo tojolana eo amin'ny fanabeazana ny zanany mba ahita vahaolana ao aminao any izy ireo. taio ny asa fivelomany, mehery sy tanjaka ary fahasalamana ihany koa izy
mba ahafahany mamelona ny ankonany sy ahafahany manao reo atidy eo amin'ny tokantrano sy eo amin'ny fiarahamonina. Mefahendrena ihany koa ny zanany mba isy mandrakariva amin'ny fifanakakezanam-po eo anivon'ny fianakaviana iray manontolo. Dia ampitero ao anatin'izany tokantrano zany mandrakariva ny fanahinao masina mba iaina fifankatiavana isan'andro ane ny fianakaviana ray manontolo. Mino izay fa miaino sy mamaly zany vavaka izany ianao ray malala, satria noho ny anaran'ilay maty ny solonay no anononanay zavavaka izany dia Jesosy Kristy. Amen. Sitraka stelina ny fitondranam-bavaka nataonao teo namana lantormisa Joely, satria ely lehibe ho anay mandrakariva ny tonom-bavaka miatraika amin'ny andavanandrom-piainana ihany koa. Zay ary Noela, zay ny foy fa inandray ara ny masaka tolotra ny mpiaino amin'ny tianio ity. Eny ary tsy ho lava-tary na ho be safary ny tena fa aniosika dia iresaka mikasika ireo toro hevitra fototra momba ny fitantanana mahomby ny fanabeazana ny ankizy amin'ny tianio ty namana naridiana. Ka ny anio dia ny toro-hevitra 5 izay manao hoe itokiana ny herin'ny fankantahaka voajanahary ao anatin'ny zaza eo amin'ny fisotry ny fampitana ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ary ny fahaiza-miaina. Itokiana ny herin'ny fankantahaka voajanahary ao anatin'ny zaza eo amin'ny fisotry ny fampitana ny fahalalana, ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-miaina. Malina le loha-hevitra namana lantormisa Joely. Ao anandray raha makasika an'izay. Izy io zany ny namana naridiana dia tena hoe tsy tokony anakiana na ibedy na itrerona na anaraby ny ankizy ny ray aman-dreny rehetra izay mahita ny zanany makatahaka. Fa tsara raha itokiany fotsiny ilay zaza eo anatrehan'izay fakatahaka izay. Ndrendre mantsy dia fahasoan'ny ray aman-dreny ilay zaza, ary ny famasoana izay ataon'ny ray aman-dreny an'ilay zaza dia ataony eo mason'olona. Arak'izany dia lazaiko izany fa tsy mety izany fihetsika ataon'ny ray aman-dreny izany. Fa ny tsara ataon'ny ray aman-dreny dia mijery fotsiny ilay fihetsika izay ataon'ilay zaza, dia matoko ny fahaizana sy ny fahalalàn'ilay zaza makatahaka. Ary tsy ny ray aman-dreny ihany fa izay olona manodidina an'ilay zaza zany dia tsara raha mametraka izany fitokisan' izany amin'ilay zaza. Zany hoe tsy misy fitsabahana ataon'izaniza mihitsy zany rehefa makatahaka ilay zaza. Eny na dia tsy lavorary aza ilay fakatahaka asehon'ilay zaza dia tsara raha ekena sy itokisan'ny ray aman-dreny, itokisan'ny rera izay manodidina azy izany fakatahaka izany, satria izay no hainy, izay no vitany amin'ny mahazaza azy. Dia tsy asiana resaka ihany koa raha makatahaka izy. Tsy mety ny ohatrany hoe mandrara ny zaza tsy akatahaka, fa avela izy ameno sy andrafitra ny sainy. Fa raha misy zany toetra tsara tianao ray aman-dreny avoaka an'ilay zaza, dia ianao ray aman-dreny no manao an'ilay modely ary mamerimberina azy. Dia raha tsy ekenao ilay fakanatahaka ataon'ilay zaza, dia ny tontolo misy anao mihitsy no mila amboarina mba halain'ilay zaza tahaka, fa tsy tonga dia ibedy sy anabaty ianao. Ny fanontaniana manitikitika namana lantormisa Joely dia ny hoe atsoina ve zany le zaza hoe avianao makatahaka an'izay ataoko sa ahoana? Le izy tsy misy fiantsoana an'ilay zaza akatahaka an'izay ataon'ny ray aman-dreny, ary tsy misy fanerena ihany koa ataon'ny ray aman-dreny amin'ilay zaza. Fa iverenantsika zany le lohevitra, inona moa zany le lohevitra izay resantsika amin'ity an'io ity dia hoe itokiana ny herin'ny fakatahaka voajanahary ataon'ilay zaza. Ny hoe voajanahary dia tsy misy fanerena, tsy misy fitaomana. Zany hoe fitaomana avy ety ivelany zany izay ataon'ny ray aman-dreny, fa toetra voajanahary ao anatin'ilay zaza ilay makatahaka. Na ilay zaza ihany koa aza tsy malala hoe zangeka makatahaka ny ray aman-dreniko, na hoe ndeha akatahaka an'izay ataon'ny dada na ndeha akatahaka an'izay ataon'ny neny, fa le izy zany fihetsika izay mandeha ho azy
eo amin'ilay zaza le izy ary tafiditra ao anatin'ilay atao hoe dinga-pivoarany zaza zay le fakatahaka zay ataony zany hoe ndray aman-dreny tsy miantso mihitsy hoe avy makatahaka. Ny zaza rehetra ve zany na manalanytoary misy ajoely dia manana an'izay ataontsika hoe toetra voajanahary makatahaka zay. Satria zay mihitsy le izy ny zaza kely ny zaza rehetra dia manana toetra voajanahary makatahaka na izy zaza na izy zaza ka teraka teto ambonin'ny tany dia manana an'izay toetra voajanahary zay. Dia tsy misy hoe zany na manalanytoary misy ajoely ataoko hoe zavatra azony ray aman-dreny atao hanampiana an'le zaza eo anatrehan'izay zavatra rehetrarehetra nresahanao teo zay. Dia mbola lay loha hevitra ihany no entiko mamaly ny fanontanianao zay na mananaritiana satria lay loha hevitra milaza hoe eo amin'ny fizotry ny fampitana fahalalana fahaiza manao sy fahaiza miaina. Io zany dia midika hoe eo amin'ny fanazarana sy ny famolavolana fanolokoloana fampivelarana fanamafisana fampisondrotana zay ataon'ny ray aman-dreny eo amin'ilay zaza dia tsara raha matoky izay vitan'ilay zaza ny ray aman-dreny fa tsy hitrerona na hibedy na anarabilay zaza raha misy fitavozavozana na misy tsy fetezana ilay fakana-tahaka ny fahalalana zay nampitahin'le ray aman-dreny taminy zany. Zany hoe azony ray aman-dreny ny mampita zavatra amin'ny zanany fa tsy azony atao mihitsy ny mibedy an'ilay zanany ary iny le fampitana iny lay alain'ilay zaza tahaka. Aoko fantatry ny ray aman-dreny ihany koa fa zaza io anoloana io fa tsy olon-dehibe tahaka azy. Dia mbola be dehibe ny zavatra zay tsy hain'ilay zaza, mbola be dehibe ny zavatra zay tsy voafehan'ilay zaza. Araka nefa nilazaintsika teto amin'ny fandaharana manao hoe ny zaza ray dia toy ny vahiny an-tanin'olona tsy mahafantatra n'inon'inona tsy mahalala inona dia mety mitavozavozako io zaza io eo am-panatanterahana ny zavatra anankiray na fahalalana zay ampitany ray aman-dreny anankiray dia tsara zany raha ekena sy itokiana izy fa izy zaza io ihany koa mety avita zavatra tsaratsara ihany koa zany. Dia ny amaliko an'le fanontaniana zay ataonao dia hoe tsy misy ve zany zavatra azon'ny ray aman-dreny ampitaina amin'ilay zaza. Betsaka ny zavatra azon'ny ray aman-dreny ampitaina amin'ilay zaza dia ampitany amin'ilay lalan'ny fihetsika dia ilay zaza no makatahaka an'iny modely zay ataon'ny ray aman-dreny iny. Dia inona zany na manalanytoary misy ajoely reo atao hoe fahalalana na fahaiza-manao na fahaiza miaina tsara izay tokony ampitaina amin'ny zaza. Betsaka zany ireo fihetsika na toetra tsara ampitaina amin'ny zaza fa ohatra vitsivitsy zany dia horesahana sy holazaina ampiaino zany eto. Voalohany eo anatin'izany dia ny filaminana. Zary ny ray aman-dreny amin'ny alalana ohatra asehony ny atao hoe milamina sy mandamina ny zavatra anankiray. Zany hoe zary ny ray aman-dreny zany ahay mametraka zavatra eo amin'ny toerany ny zanany. Ohatra aiza ny tokony hipetrahan'ny zinga dia aiza ny tokony hipetrahan'ny kofafa. Tsy azo atao mampifamadika an'izay hoe ny zinga atao eny amin'ny tany, ny kofafa ny atao eny amin'ny latabatra na eny amin'ny etazera. Zay zany le hoe zavatra milamina mirindra tsara amin'ny fipetrahany. Zay zany zavatra voalohany tsara ampitain'ny ray aman-dreny. Eo ihany koa tsy miteny fotsiny ianao ray aman-dreny hoe alamina io fa ianao mihitsy no maneho an'ilay ohatra ka rehefa zatra filaminana ny zaza ray dia tsy tia mikorotana intsony satria misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ilay zaza ny fikorotanana iainany sy ampiainana azy dia lasa zaza mikorotana zany in'ilay zaza iny. Noho izany dia ny mbola kely ny zaza dia efa ampianarin'ny ray aman-dreny sahady an'izay filaminan'izay mba ananany filaminan-tsaina ihany koa fa tsy zarina mikorotana ny zaza anankiray. Eo ihany koa na mananaritiana ny fipetrahana manoloana ny latabatra fisakafoanana. Ianao ray aman-dreny mihitsy ny manome ohatra sy modely voalohany ny amin'ny fipetrahana manoloana ny latabatra fisakafoanana. Misy ny ray aman-dreny rehefa eo amin'ny latabatra dia mivilana tsy mivilana roa mamaky telefona, mamaky gazety, mampiakatra tongotra ambony seza. Tsy izay le tsara atao fa ianao ray aman-dreny zany dia tokony mahitsy tsara eo amin'ny latabatra fihinanana dia iny no arahan'ny zaza
dia raha ohatra ianao ka hitsangana dia misy fiteny sy fietsika tokony ataonao eo anatrehan'izay efa zarinao ny zanakao zany a mba anaraka an'izay. Eo amin'ny fahalalam-pomba, eo amin'ny fahalalam-pomba dia ianao ray aman-dreny mihitsy no mampiseho ilay ohatra mivatana amin'ilay olona mifanerasera aminao. Zany hoe eo amin'ny fiarabana, eo amin'ny fisaorana, eo amin'ny fanaovana azafady sy ny sisa dia ianao ray aman-dreny no mampiseho an'izany fihetsika izany ho hitany zanakao. Fa misy ray aman-dreny a tsy mifampiaraba nefa mivady, tsy misaotra rehefa mifaminome zavatra, tsy manao azafady rehefa mifandika lalana, nefa ilay zanany terena anao an'ireo zavatra reo, terena hiaraba ilay zaza, terena anao azafady, terena hisaotra, nefa ny ianao ray aman-dreny tsy mampiatra an'izany eo anivon'ny tokantrano. Dia izay le lazain'ny fiteny malagasy manao hoe mpitaro bato vilambava. Tondromy tana ny hafa moa nytondromy sy lazainy molo ny hafa. Izay le izy ny namana anaritiana. Ka rehefa mampita fahalalana, fahaiza manao, fahaiza miaina amin'ilay zaza dia le ohatra tsara zany aseho azy. Ianao manao an'le ohatra dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra, tsy mila manery ny zanaka hoe aleo tahaka izao ataoko izao, fa rehefa mijery ny masony dia mandray ny sainy, mameno ny sainy, dia izay le atao hoe mandrafitra ny sainy, mandrafitra n'ilay rafitsainy. Ary manaraka izany dia fanajana fitsipika eo anivon'ny tokantrano. Ilaina ampitaina amin'ny zaza koa izany. Dia ianao ray aman-dreny mihitsy no maneho sy miaina ilay fitsipika amin'ny vatana. Ohatra, rehefa hivoaka ny trano ianao dia mila miteny sy miera amin'ny zanakao. Fa indraindray ianao ray aman-dreny andeha hivoaka ny trano dia lasa avy hatrany dia tsy miera, tsy miteny, tsy fantatra ny zanakao lasaiza na lasaiza, nefa ilay zanakao terenao hiera, terenao miera rehefa mivoaka ny trano. Zaza maditra tsy mahalala fomba raha tsy taiza, iza ny taiza azy, ianao ray aman-dreny ampianaro an'izany izy hoe rehefa andeha dada raha andeha neny dia miteny amin'ny ao an-trano hoe andeha hiasa dada, lasa aloha zay mazotoa daholo, ohatra izany. Dia zay zany ny tsara atao. Dia tsarova fa ianao ray aman-dreny no modely eo amin'ny zavatra rehetra, ka arakarak'izay ataonao ihany no ataon'ny zanakao, fa tsy misy ny mazia mety iseho na fakaka ny iseho ny tokantrano, fa zay ataonao ihany no asehony zanakao anao. Mankasitraka namana lantoarmisa Joely, satry foana noho ny resadresaka nefa ny fotoana ny fanabeazana sy ny fianarana moa voafetra ihany. Voatery ho faranana aloha zany ny resaka. Ny any an-tanana antsika ray aman-dreny dia ny anaovantsika fampiarana ary mifanohana sy mifanentantsika ny amin'izany. Fa izay aloha ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay ray be fitiavana izay nary antsika. Mankasitraka namana Joely dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Iany ary veloma tompoko. La vie éternelle à la porte.
Groupe La Voix des Archanges. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Faly mifandray aminao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity na ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tansoa. Isorana manokana ireo onjapeo eto an-toerana toy ny FM Oasis na ny sambatra sadsalama sy ny antso ny filazantsara mandefa nyity fandaran'ity eo koa ireo namana FM hafa izay tsy voatanisy eto. Isorana avokoa ianareo misaotra anareo amin'ny fiara-miasa fa tsy verimaina ny fikelezanareo aina. Fiteny mampandroso ny firaisana sy mitondra fahasoavana izay indray ny lohateny lesintsika amin'ity anio ity. Fiteny mampandroso ny firaisan'ny mpino izany nresahana eto mitondra fahasoavana. Anio ny apôstôly Paoly dia ampianatra antsika fa tsy rehetra teny tonga ao-bavantsika dia mety avokoa na marina aza, indrindra fa rehefa mifananatra isika. Fa misy fomba fiteny izay tokony ho ampiasaina eo anivon'ny mpino ary tena manandanja izany. Ten'Andriamanitra dia niteny hoe: ny teninao no hanamarinana anao, ny teninao no hanamelohana anao. Aoka ny fitenintsika ho mamy sira. Dia izao no torohevitra omen'ny apôstôly Paoly antsika mikasika an'izany aloha amin'ny Efesiana 4:5 ka hatramin'ny 7. Efesiana 4:5 ka hatramin'ny 7. Esoro ny lainga samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra fa samy isany momba ny tenany namantsika avokoa isika. Zay zany voalohany. Rehefa miresaka, rehefa miteny, esoro ny lainga. Betsaka ny milaza ho kristianina kanefa mbola mampiasa ny fitenenana hanamelohana ny namany amin'ny alalan'ny lainga. Dia mampitandrina ny amin'izany ny apôstôly Paoly fa tsy mety re zany. Aleo aza tsy miteny toy izay mandainga. 2 Tezera fa aza manota. Efa hitantsika ny amin'ny Salamo 4:4 izay torohevitra izay ary voalaza zany fa rehefa tezitra ho izy dia mandehany any am-pandrianao ka mangina. Zany hoe rehefa tezitra dia aza miteny, aza mamoaka fitenenana fa fiteny tsy voahevitra no mivoaka eo. Sahirana ianao rehefa aveo, rehefa milamina tsara ny fonao sy ny sainao mandinika hoe tia izany teny an'izany. Efa tahaka ny rano raraka tany anefa izy amin'izay fotoana izay. Ny tezitra tsy maninona fa saingy ny vokany
mahatonga antsika hoe manotana tsia dia ny apôstôly paoly eto miteny hoe aoka tsy ho tratro ny masoandro milentika ny fahatezeranareo tsy tsara zany manao ampo hoe 7 aza manome fitoerana ho an'ny devoly mifandray ireo a raha tazomitsika ela zany a le fahatezerana dia tsy maintsy miteraka ota zay midika ho fanomezana fitoerana ho an'ny devoly lasa fitaovana ampiasain'ny devoly ianao manomboka eo ary io ampopo disy toerana tsinitsinina tsy misy heviny tsy misy vidiny io ihany ingeny manimba antsika 7 aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony fa leo kely aina ka hiasa zay tsara amin'ny tanany mba hisomeny zay tsy manana ina ny ifandraisan'izany amin'ny fitenenana mazava tsara fa ny halatra dia mivady amin'ny lainge 7 aoka tsy aloky ny vavanareo zay teny maloto fa zay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hazony miaino fahasoavana haitsika izany hoe teny maloto zany tsy voatery hoe teny ratsy fotsiny zany a fa raha mamoaka fitenenana mandratra ny namanao ianao dia fa teny maloto zany rehefa tsy mampandroso an'le olona ianao dia fa maloto zany fa tokony hiteny amin'ny fahasoavana ina moa atao hoe fahasoavana fanomezana maimaim-poana omena zay tsy mendrika an'izany mihitsy tahaka ny nataon'i Kristy atsika dia saina mianatra an'izany koa tsika eo amintsika samyntsika raha eo anivon'ny jentilisa araka ny nofo raha manompo azy ny olona anankiray dia hopainy mihitsy na mety miaraka amin'ny tontolo sy ny daka aza fa eo anivon'ny samy kristianina dia tsy zany no tokony iseho fa raha sanatria no ny fahalemena ka miteny ratsy ianao ny olona anankiray zay kristianina takanao dia valiteny ampahasoavana no tian'Andriamanitra ho ataontsika aminy zany hoe valiteny tsy mifanaraka amin'ilay ompa nataony antsika torohevitra omen'ny apôstôly Paoly zany ampirindra ny fiarahamonina hananana fahendrena eo anivon'ny fiangonana misy firafitra mahaliana ampiasain'ny apôstôly Paoly eto ivereny vakina ny Efesiana 4:5-5:20 aka ohatra tsika eo amin'ny 5:20 ohatra dia mandefa baiko mandrara aloha izy esoriny lainga dia avy eo a baiko mampirisika samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra avy eo a dia lazay ny antony fa samy isany momba ny tena ny namantsika avokoa isika zany hoe tahaka ny ratsambatana mivatana anankiray mifameno raha mangididi ny tongotra ny tanana ny mihoatra azy nataon'Andriamanitra hifameno isika hifanampy raha miteny ny apôstôly Paoly eto hoe aoka isika ilazany marina dia tsy milaza zany hoe tsy raharahiana mihitsy izay fomba ilazana azy satria marina fa ilana fahendrena zany zao ny voalazo amin'ny Zakaria 9:5 Zakaria 9:5 izao ny zavatra ataonareo samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo mitsara marina eny mitsara ahatonga fiadanana ao am-bavadinareo zay ny tiany ampitaina mba ilazana ny marina amin'ny fomba ahatonga fiadanana fa tsy ahatonga korotana ary satria raha rahan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesiana 4:30 ny fahatezerana sy ny fitabadabana zay mety ho vokatra zany dia tsy midika ho fanomezan-dalana hampiasa fahatezerana ao am-piangonana akory ny lazainy eo tsy piany tsara le hoe aza atao tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo hitondra poizina matory eny ianao kanefa ekeny Paoly kosa ny mety hisiany fahatezerana saingy asiany fetra fa neonan'izany hoe aza manota toy ny hoe tapahany Paoly ny resany mikasika ny fomba fiteny teo dia fandrarana momba ny fangalarana indray no nataony aoka izay nangalatra tsy hangalatra tsony dia avy eo dia nampirisika izy hoe aleo kely aina hiasa zay tsara amin'ny tanany ary avy eo dia ambara ny antony fototra zany dia mba hisomena zay tsy manana azo inona fa nampidirin'ny apôstôly Paoly ity teny momba ny mpangalatra ity noho ny fifandraisan'ny fangalarana amin'ny teny mamitaka araka ny ohatra seho ny tantarany Ananiasy Safira ao amin'ny asan'ny apôstôly 5 raha sendratratra an'izany ianao dia minoa fa afaka manovanao Jesosy ary izy ihany
fa tsy olombelona. Dia mandidy ny olona Paoly manao hoe aoka tsy aloako ny vavanareo izay teny maloto, izay manambara teny manimba, tsy hay fihezina rehefa mivoaka mivava vokatry ny fo mafana. Saika ny fototry ny ady rehetra anie dia tadidio fa vokatry ny teny tsy voahevitra. Hatramin'ny ady lehibe rehetra nisy teto tany aza dia nanana fototra tamin'ny fivoahan'ny teny tsy voahevitra. Dia anarina itsika mba isika kristianina ny voalohany amin'ny fahaizana mifeny lelantsika ho eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, mba hiteny fahasoavana mandrakariva. Ny teny raty izany dia hitan'ny Paoly fa tsy vitany hoe azo atsahatra fotsiny, fa soloina kosa amin'izay teny manana an'ireto toetra ireto. Voalohany, tsara ho fampandrosoana. Ampiatrao izany ny fanontaniana amin'ny tenanao rehefa miteny hoe mampandroso ve izany? Manimba zavatra ve izany? Inona ny fiantraikany? Izay vao mamaly. Faharoa, arak'izay tokony hanaovana azy. Izany hoe, tsy amin'ny fotoana rehetra dia azo avoaka mivava avokoa izay zavatra tiana ho tenenana marina aza. Misy fotoanany zavatra rehetra, misy fotoanany ny fitenenana. Ary fahatelo, mba azony miaino azy fahasoavana, fitahiana, fa tsy ozina. Hamarana antsika azy izay voalaza ao Kolosiana 4:5, Kolosiana 4:5 manao hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.